Université privée de Madagascar moa zany dia tamin'ny taona 2007 no niforona, zany hoe amin'izao taona 2017 zao ny UPRIM dia feno 10 taona katroka. Zany fa 10 taona ny UPRIM zany dia tsy nataonay mandalo fotsiny ary izany indrindra no anton'izao lanonana androany etỳ amin'ny village de la francophonie izao zany. Izahay zany androany dia mankalaza ny fa 10 taona ny UPRIM miaraka amin'ireto mpianatry ny UPRIM amin'izao fotoana izay miisa aman'arivony izy ireo sy ireo mpianatry ny UPRIM efa teo aloha, zany hoe en général zany dia eo amin'ny 3000 personnes eo no miara-mankalaza ny UPRIM amin'ity 10e anniversaire ity. Tsy nataonay ambany zavatra fa nasainay ary dia tonga namin'ny voninahitra izao lanonan'izao ihany koa ireo tompona andraiki-mpanjakana Isatsokajiny izay mihaza ny Université privée de Madagascar zany. Ao anatin'izao fankalazana izao dia mibetsaka satria ma anniversaire izay dia eo ny fisakafoanana izay déjeuner dansant moa zany iarahana amin'ny tarika Njakatiana aty amin'ny espace public sy ny groupe Rikalavazo ao amin'ny espace VIP. Eo ny fety be eo ihany koa ny gâteau izay hotapahana sy ny sisa sy ny sisa, fa indrindra amin'ny anniversaire izay dia misy ny fanomezana izay ho atolotry ny UPRIM ho an'ireo izay tsara vitana. Tafiditra ngeza indrindra ao anatin'izany ny fanomezan'ny UPRIM vacances ho an'olon-droa any amin'ny Nosy Maurice ary eo ihany koa ny ordinateur portable maromaro izay zaraina ho an'ireo mpianatra tsara vitana, ny ordinateur de bureau ary tablette sy téléphone zany izay natolotra ireo partenaire an'ny UPRIM. Ao anatin'izao fankalazana ny fa 10 taona ny UPRIM izao dia eto zany zahay dia mametrapetraka ny sisa ho avy rehetra eto amin'ny UPRIM. Hatramin'izay moa zany dia fantatsika tsara fa première année, deuxième année, troisième année ary quatrième année teto anivon'ny UPRIM, fa hiezaka zany izahay amin'ny taona ho avy hanokatra ny master 2 na ny 5e année eto anivon'ny UPRIM ary mbola vinanay ao anatin'ny taona ho avy ihany koa, zany hoe ny taona manaraka ihany koa ny fisokafan'ny UPRIM amin'ireo izay toerana mbola tsy nahitana UPRIM toy ny hoe hosokafana ny UPRIM Tuléar, hosokafana ny UPRIM Déco ary indrindrindrindra moa zany ao anatin'ny lavitrezaka kely dia hosokafana ny UPRIM any Comore zany. Tao anatin'izay 10 taona ny ijoroan'ny UPRIM izay dia betsaka ny zavatra niova teto anivon'ny sekoly satria zany fa 10 taona zany raha ohatra ka zazakely no efa 10 taona amin'izao fotoana izao efa atao hoe lavidavitra ihany ny évolution. Tany am-piandohana ny Université privée de Madagascar dia tery ambadiky ny pavillon teo amin'ny totobato-andohana Analakely teo no nisy azy. Tamin'izany fotoana izany dia 100 monja nisan'ny mpianatra ary azo lazaina hoe teo amin'ny 510 monja teo nisan'ny mpampianatra. Ankehitriny efa manarivo ny mpianatra atao amin'ny Université privée de Madagascar, nitatra ihany koa ny filière izay lasa nitombo ny paramédico sy ny communication taty aoriana ary ny mpampianatra izay miara-misalaha amin'ny UPRIM eto dia amanjato ny ankehitriny ary miparitaka amin'ny faritra 5 manerana ny nosy ny UPRIM. Anisan'ny tena ngeza indrindra voatsangan'ny UPRIM tamin'ny taona 2014 dia ny fananganana ny complexe universitaire UPRIM eo Andavamamba izay marihana moa zany fa anisan'ny complexe tsara sy manara-penitra indrindra raha eto Madagasikara andresana. Ny UPRIM sy ny fanarahan-dalàna sy ny UPRIM sy ny maharadalàna ny UPRIM. Izahay zany dia miezaka manindry sy manapirofo foana fa ny Université privée de Madagascar dia tsy université miorina anaty elakelan-trano izay tsy hita maso ny fanjakana sy tsy hita maso ny olona, fa université mitsoalajoala. Eto Andavamamba no misy anay ary manana ny toeram-pampianarana anisan'ny manara-penitra indrindra izahay eto Madagasikara ka dia sahanay zany miteny sy mijoro mazava fa université ara-dalàna ara-panjakana ny UPRIM. Izany hoe azontsika porofona fa ireo mpianatra mivoaka avy eto amin'ny UPRIM dia afaka manao ny concours hidirana ho mpiasa-panjakana, afaka manao ireo classement eny anivon'ny fanjakana ary indrindrindrindra afaka mianatra ny ampitan-dranomasina ho an'ireo izay te hanohy izany satria ekeniny any ampitan-dranomasina ihany koa ny diplôma izay avoakan'ny UPRIM. Indrindrindrindra moa zany fa ny paramédico izay tena anisan'ny mahabe resaka tato ato hoe be loatra ny sekoly paramédico zany izay miorina tsy ara-dalàna, fa ny paramédico ny UPRIM dia ara-dalàna sy ara-panjakana ary efa nahazo ny habilitation tamin'ny ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.